faly miarabanao indray ny tenako ary ampifaliana sy ampitiavana be indray ary amin'ny fanetretena no itondrako fampianarana fohy indray ho anao dia eny fa na dia ny tenako ihany koa raha moa dia mandray izany fampianarana izany ka alohan'ny itondrako an'izany anefany dia tsy maintsy hangataka ny fanahy masina ny tenako ampiteny ny lelako eto satria fantatritsika tsara fa zava-panahy no ataontsika ary ny tsy hoe afaka ataontsika amin'izay tiantsika hanaovana anazy zany na hoe manam-pahaizana ianao na mahay mamakafaka be ny tenin'Andriamanitra ianao na mahay mandalina be ianao fa tena hoe ny fanahy masina tokoa no tena hoe ho angatahantsika eto izy no aoka ho hita-taratra aoka ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany fa aoka tena hoe hetra tanteraka ny mahizahana ankony satria dia olombelona ihany ary ataony tompo fitaovana fotsiny ka izany no angatahana ny fanahy masina ampiteny lelako eto. Alohan'ny tondrana izany fampianarana fohy izany raha dia manasanao hiaraka hivavaka amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy mpamonjy anay ianao. Indreto izahay tena faly tafahoana aminao indray amin'izao ora sy ny fotoana izao koa ny dera sy ny laza ary ny saotra sy ny voninahitra no indro atolotra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino. Eto ny tenako ihany koa Jesosy dia ifonako aminao raha mety misy zavatra ihany koa tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataoko mamindrafo amiko ary mamelany ny heloko. Diovy Jesosy mba ho afa-pahotana tanteraka ary sasao amin'ilay raha soa sarobidinao Jesosy malalo. Ifonako aminao ny toe-poko, ifonako aminao ny fomba fijeriko, ifonako aminao ny zavatra rehetra izay enon'ny sofiko nefa tsy araka ny sitraponao Jesosy malalo. Mamindrafo amiko Tompo ary mino fa Andriamanitra mpamela heloka sy mpamindra fo ianao Jesosy ary anadio tanteraka anahy ianao Tompo. Jesosy malalo, eto ihany koa dia hitondra ity fampianarana fohy ity ho an'ny ondrikelinao Jesosy malalo. Ary eny fa na dia ny tenako ihany koa aza dia mandray izay teny ampiteneninao eto amin'ity anio ity hoe inona indray ny zavatra ampianarinao anay Tompo amin'ity anio ity. Kanefa Jesosy tsy afaka entiko amin'ny fahaizako na amin'ny fahalalako izany Tompo malala fa tena hoe mangataka ilay fanahy masinao aho no ampiteny ny vavako eto Jesosy malalo. Ampisokatra ny saiko aoka ilay tena fahazavana avy aminao ny fanahy masinao Jesosy malalo. Ka meteza indray ianao Jesosy anatrika eto amin'izao ora sy fotoana itenenako izao Jesosy ary aoka tsy anakery tsy anapahefana ny aranofo Jesosy fa aoka tena ny voninahitra no ho hita Jesosy malalo ary mangataka aminao ihany koa mba ho kasihanao ny foha-mampanahy ny rahavavy ny ranadahy rehetra izay mandre izao fampianarana fohy izao Jesosy malalo. Mba ho tanlonaka ny fon'izy ireo mba aniriny ny teninao Jesosy malalo ary tsy ho fahazaranay fotsiny ihany izany mihaino izany fampianarana avy aminao izany fa tena hoe mba hiainanay Jesosy izay no tena angatahanay hikasihanao ny foniny tsiraray avy Jesosy ka meteza indray ianao Jesosy malala ampiteny ny lelako eto Tompo satria dia raha manofo anahy Jesosy dia mety ny fahalalako amin'ny manofo anahy ihany no hitondrako izany kanefa koa tsy ho hita eto izany Jesosy ka amin'ny anaranao ary Jesosy malala no hitondrako ity teny ity ary anasoniavako izany hivavaka izany Jesosy amen. Ny hitondrako fampianarana fohy ho antsika amin'ity anio ity dia izay tenin'Andriamanitra izay ho hitantsika ato amin'ny Isaia 5:7 dia ny 1 sy ny 2 ary ny 7 dia tohizantsika indray ao amin'ny Isaia 5:7 dia ho faranantsika ao amin'ny 9 sy 9:30.
Andeha rovakitsika ny vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy atao amin'ny Isaia 5:1. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voahosiny dia kirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handrenesako firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy hirindriana intsony ny vavahady. Amenna. Arak'izany tenin'Andriamanitra zany dia Jehova no niteny tamin'ny voahosiny zany zany hoe i Kyrios io iza moa le olona voahositra zany izao sy anao, zany hoe izao sy anao rehefa hoe nanaiky an Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny tamin'ny vavantsika isika fa nanaiky azy o Tompo sy ho mpamonjy ahy ho mpamonjy anao dia dikan'izay hoe efa niasa tao aminao koa zany ny Tompo olona efa nosorany ihany koa ianao, zany hoe le olom-boahositra zany dia tena hoe olona efa natokan'Andriamanitra anompo anazy zany. Dia ohatr'izay ihany koa izao sy anao hoe raha nanositra ny Kyrios izy teto dia mba manositra antsika mba olom-boahositra ihany koa izao sy anao hoe zay ny fanomezam-pahasoavana moa dia efa iarahantsika mahafantatra fa samby manana ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anazy avy ny olona tsirairay avy, dia anjarantsika zany no mahay mampiasa hoe inona le anjara fanomezam-pahasoavana izay nomen'i Jesosy anao. Ohatra ny hoe mahay mihira fiderana ve ianao dia aoka zany entinao hideran'Andriamanitra izay feo nameny anao izay, na hoe mahay mamorokira ve ianao, ka raha mahay mamorokira ianao dia aoka mba entinao hideranan'Andriamanitra zany. Ohatra ny hoe ianao tena hoe mahay mitory-teny be ohatra ny ianao hoe mahay tena hoe samby manana zany samby manana ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny Tompo azy avy ny tsirairay avy. Dia niteny tamin'ny Kyrios teto Jehova satria mba handrenesako firenena ozy izy, firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoahako varavarana eo anoloany, zany hoe tena hoe Jehova mihitsy zany no hamaha ny varavarana eo anoloany. Ka raha ohatra hoe hamaha varavarana hoe Jehova mihitsy no tamin'izany namaha varavarana ho an'ny Kyrios dia izy ihany koa no hanokatra ny varavarana eo amintsika, ohatra ny hoe varavaran'ny fitahiana, ny varavaran'ny fahasalamana, varavaran'ny izay olona rehetra tsy mananasa dia Jesosy mihitsy no hanokatra varavarana hanome asa anazy. Inona avy ny zavatra rehetra manahirana anao eo amin'ny fiainanao handroso eo alohanao ary handravina ny mikitoatoana sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidi-vy eo amin'ny andininy faharoa zay. Tena hoe Jehova mihitsiny no hamoha varavarana arak'izay hoe Jehova mihitsiny no handroso eo anoloan'ny Kyrios. Za mihitsy no izy no handroso eo anoloan'ny Kyrios, ka efa tsy Kyrios tsony ato no tenenina fa izao sy anao hoe tena hoe Jehova mihitsy ny tena hoe izy no hiady ho anao zany. Zay ngamba ny azoko anazavana anazy hoe tena izy no hiady ho anao, izy no handravina ny zavatra rehetra izay mikitoatoana eo amin'ny fiainanao. Inona avy ny zavatra mikitoatoana, ohatra ny hoe mikorotana ve ny tokantranonao, mikorotana tsy mandeha amin'ny zelona ve ny fidiram-bolanao, ho an'izay olona miasa ve mikorotandrotana izy eo amin'ny fiasany ao. Misy matetika manko eo amin'ny fiasana dia presque foana misy somary misy olakolana zay eo amin'ny namana, eny amin'ny fiarahamonina, zany hoe inona zany zavatra hikitoatoana eo alohanao dia tena hoe Jehova mihitsy ny tenin'ny Jehova izany fa tsy izany hoe mamorona korona zay tiako tenenina eto dia ho teneniko eto fa Jehova mihitsy no miteny izany. Hanorotoro ny varavarana varahana ozy izy, zany hoe zay varavarana varahana zany tena hoe ho potipotehany mihitsy zany, ho potipotehany
tompo ty an Jehova mihitsy hoe inona ny tena hoe varavarana tsy mety misokatra eo anoloanao eo hoe mivaravarany fitahina hoe tena tsy mety mahita asa ve anao tsy mandeha am'izay araka ny tokony ho izy hoe ny fitadiavam-bolanao samby manana ny zay hoe zavatra blocage be amin'ny fiainany zay izao sy anao fa eto ny tompo de tena hoe mampahery atsika mihitsy hoe izy no iady ho ahy sy ho anao anapatapaka ny hidivy zany hoe hidivy tena hoe hidivy zany tena ohatrany hoe misy vavahady anankiray de mihidy vy be amin'ny gadanahy iny fa raha tsy misy lakile amoahanao an'iny iny tsy voavoanao zany iny na ohatrany hoe raha tsy hitanao lakile tena hoe maka lame sy meto mihitsy ianao andidinao an'iny zay vao tapaka afaka hivoha iny varavarana vy be iny ka zany hoe zany hoe zay zavatra rehetra hoe blocage tena hoe eo amin'ny fiainanao de tena hoe Jehova no iady ho anao hoe izy no iasa ho anao tohizatsika nivaky teny eo amin'ny 7 eo hoe dia homeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izao no Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely mazava be zany teny zany hoe omeko anao izy ny rakitra ao amin'ny maizina zany hoe magaga io Andriamanitritsika io zany hoe amin'ny fomba tsy takatra zany hoe zavatra tena tsy hitanao mihitsy no zavatra andeha homeny anao zany hoe izy mihitsy no amatsy anao zany tena hoe Jehova mihitsy no amatsy anao ny arena miafina ny arena inafy ny arena miafina tena hoe Jehova mihitsy no anome zany anao ao amin'ny mangingina izy tena hoe zay ilaitsika de tena hoe omeny atsika satria tena hoe tiany tompo ampahafantarina atsika mihitsy zany fa hoe ohatry ny ahoana zany fahalebiazan'ny Andriamanitra zay ivavahantsika ohatry ny ahoana zany fahalebiazan'ny Andriamanitra atsika zany satria be da be ny olona am'izao no mitatsika tsara moa zany hoe noho ny ady-piainana de be da be ny olona lasa miverin-dalana be da be ny olona manontany hoe misy marina ve zany Andriamanitra zany raha misy ve zany Andriamanitra zany de nahoana ny be da be ny tsy anasa nahoana ny tojo zao aretina zao misamboaravoara be ny sain'olona ka zay ny tiako ampaherezina anao hoe aoka tena meteza fotsiny ianao anaiky zany hoe fisian'ny tompo zany fa tena hoe izy no iasa eo amin'ny fiainanao tena hoe izy miasa eo amin'ny fiainanao fa meteza fotsiny ianao anaiky anazy eo amin'ny fiainanao de mbola ho tohizatsika ihany ny vaky-teny ato amin'ny Isaia 6:7 andininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe na dia mandra-pahantitra aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo izao no nanao ka izao ihany no hitrotro araka ny teniko izay hoe tsy teniko ty fa Jehova no miteny eto hoe na dia antitra ary tsika dia izy mihitsy no iay atsika dia tsy miova aho tena hoe raha nataon'i Jehova tamin'ny zanak'Israely inona avy nataony tamin'ny zanak'Israely be da be ny mpanjaka zay teo amin'ny Israely ny zanak'Israely nafahan'i Jehova tany amin'ny tany Ezipta raha nataony tamin'ny zanak'Israely zany dia ho ataony amiko sy ho anao ihany koa zay manaiky hoe ny tompo raha tena hoe mino marina zany ianao hoe avelanao hiasa eo amin'ny fiainanao ny tompo ary mandra-pahafotsy ny volonareo izy fantatrao tsara angamba ohatra zany hoe tena hoe mandra-pahantitra anao zany mandritry ny andro toko-piainanao elanao ety amin'ity tany fivanianana ity de tena hoe tsy ala aminao mihitsy Jehova satria zaho izy nanao anao marina be zany raha ohatra tsika hoe tsy nitiany Jesosy ho tonga tetỳ amin'izao tontolo zao taty de mety hoe tany am-boky ianao de mety otriny hoe mety efa nalany reninao mety efa navelona ianao de mety nahoany efa vonoiny ianao zany fa matoa izao sy ianao mbola velonaina ohatran'izao de Jehova no nitantana anao zany hoe hatrany am-boky anao ka hatramin'ny zany hoe tena mandra-pahantitra anao zany tena tsy hiala aminao mihitsy izy mandra-piala anao
anao ety amin'ity tany fivanianana ity. Ary satria zaho ozy zany nanamboatra anao ary zany hoe zao ihany koa no hitrotro anao, zany hoe ny tompo mihitsy no hitrotro antsika eo amin'ny fiainantsika, satria arak'izay hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia ho adidiko ihany arak'izay tenin'Andriamanitra izay. Eno izy izao no hitondra sy anafaka. Tena hoe mazava be zany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy no tenin'ny tompo, zany hoe izy mihitsy no tena hoe anafaka sy anao. Dia ho faranantsika ary ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jaona 9:30 hoe koa raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany hoe rehefa tena hoe Jesosy no anafaka anao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay inona avy manangeja anao ao, inona avy maneritery anao amin'ny fiainanao dia tena hoe ho afaka tokoa ianao satria hitantsika fa izay be da be ny olona zany ohatrany hoe noho ny amin'ny hoe tsy manan'asa dia lasa manaonao foana, tsy mety mahazo vady, tsy mety mahazo zanaka, dia tsy manam-paharetana, tsy manaiky ny fomba fitondran'ny tompo dia lasa hoe mandeha any amin'ireny hoe dadarabe reny, lasa any amin'ireny mpiskidy ireny satria izay hoe tia hanan-karena, tia hanan-janaka, tia hahazo vady. Nefa zany zavatra zany tena faran'izay tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy no hoe manompo andriamanin-kafa izany ianao hoe mitady andriamanitra hafa ianao haman'ny olana eo aminao fa ny zavatra rehetra matoa ataon'ny tompo miseho aminao dia zakanao zany fa anjarantsika fotsiny zany hoe mila tena hoe matoky ianao, mila mino ianao avelaon'ny tompo hiasa eo aminao. Amen. Isaorana ny tompo amin'izay teny fohy izay nampitondraina anahy teto izay, ary mino fa tena hoe nampahery anao tokoa izay fampaherezana nientiko anao teo izay dia andeha sika isaotra ny tompo ny amin'izay teny nampitondraina anahy izay. Dia misaotra anao indray izay Jesosy malalo tamin'ny nampitenenanao anahy teto, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fampaherezana tompo, misaotra satria fantatro Jesosy fa maro ny olona izay tena mila izany teninao izany Jesosy malala amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra ny amin'ny nanomezanao fotoana ho anahy Jesosy malalo, ary aoka ny ianao nikasika ny fo amam-panahinay tsirairay avy mba ho tanlona ka niriny ny teninao Jesosy malalo. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nitondrahako izany teny izany. Amen. Izay mamela ny elokao manasitrana ny aretinao, izay manavotra ny anao sy dinany andavaka. Arsorika tomato giù, mi solo non era benissimo, mi solo non c'era falange, adesso mi sento non fitta di me. Mi sarani Jehovah rifanaitu, si jarecha tuatiku. Mi sarani analani masina, mi sarazi, mi sarazi. Izay mamela ny elokao manasitrana ny aretinao, izay manarotra ny anao sy dinany andavaka. Izay mamela ny elokao manasitrana ny aretinao, izay
loatra ny